Ajantsika hatrany amin'ny vaovao iny fa fametrahana fomba fiasa vaovao iny anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana dia nanapa-kevitra ny minisitra tompon'andraikitra atoa Tazafy Armand fa ho ajanona ny fisavana ny entam-barotra iny anivon'ny an-tsena eny. Ankoatran'izay maromaro ihany koa ireo fanapa-kevitra niraisina entina an-tsena izay tontolon'ny varotra sy ny fanjifana izay. Nilaza ny ministra ny varotra sy ny fanjifana atoa Tazafy Armand fa ahato vonjomaika ny fanaraha-maso ara-ekonomika atao-tsaindreo iraky ny ministera izany manerana nosy. Tafiditra ao anatin'ny fandaminana sy fomba fiasa vaovao napetraky ny ministera izany fepetra izany. Ahato ny fanatanterahana ny contrôle économique izay nataon'ity ministera ity ary zany dia era Madagasikara fa tsy eto Antananarivo foana. Miato io zany aloha mandra-pandaminana an'izany rehetrarehetra zany hoe ny fandaminana atao anatiny ny fiaraha-miasa, fampahafantarana ny procédure satria na atao anatiny koa nge betsaka ny tsy mahafantatra ny procédure. Amin'izao vao miainga izao zany zay foiezaka dia foiezaka dia ampahafantatra ny mpiara-miasa, isensibiliser ny opérateur ary hiezaka koa amin'ny alalanareo mpanao gazety ampahafantatra ny mpanjifa ny zava-misy atao amin'ny ministera. Nilaza ihany koa ny ministra ny varotra fa apetraka lara-pamerina ny mangarahara eo amin'ny fanomezana vaovao mikasika ny varotra ho tombotsoan'ny mpivarotra sy ny mpanjifa. Tanjona ny adivana amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro. Nilaza ny ametraka paikady ahafahana manatsara ny varotra ivelany ihany koa ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. La iresaka kely ihany kotsika amin'ny any ivelany. Ny tena akaiky izao ny politika ny ministera misy anay itony dia misahana ny fampivarotana na ny commerce extérieur ary tsy vitan'izay ihany koa fa misahana ny fifandraisana amin'ireny fifandraisana ara-barotra amin'ireny na ny multilatéral karakaran'izany koa tsika. Ny tena akaiky dia akaiky izao dia ny raha ny tanjona dia ny fanatsarana ny kalitao ny vokatra ahondratsika ny ivelany ka mba ho tsara ny vidin'izy ireny dia rehefa tsara moa ny vidiny ho betsaka ny olona mila azy dia dikan'izany dia tsara ny vola miditra amin'ny fampivarotana ny ivelany. Tafiditra ao anaty fanatsarana ny kalitaony akora sy vokatra eto Madagasikara ny atrikasa iarahana amin'ny tambazotra nasionalin'ny vanille na ny PNV amin'ny volana May ho avy izao. Voakasika izao fanatsarana izao ihany koa ny sehatra ny famokarana jirofo sy kakao.